National sy ny afafefete manerana Madagasikara miara avatsika rehetra trato zao andro lehibe anokafana ny fahasatotaona amin'ny fete teto Madagasikara izao isaky ny diocèse andro an'ity hatramin'ny maraina nankalazantsika ny sakramenta masina no anokafana ny fomba ofisialy izao taonjobily fahasatotaona izao lehibe ho an'ny fiangonana eto Madagasikara indrindra ho afikambiambanatsika ihany koa izany hoe tratry ny fahazatotaona izany miteny faneva iainantsika momba izany taonjobily hoe miteny tonga nofo zany aina tena tonga nofo eto amin'ny tanindrazantsika amin'ny fiangonantsika Jesosy tonga nofo ao amin'ny fete ary tonga nofo ao am-potsika tsirairay avy tena zary aina ao atsika ny Eukaristia ka noho izany dia miarahaba-tsika rehetra natratra izao taona fety lehibe izao isaky ny diocèse ho iaho dia ao anatin'ny fiomana ao anatin'ny fankalazana tanteraka ity taom-panokafana ity eto amin'ny diocèse Antananarivo niteniko no mankalaza ity fety lehibe ity ka voronanina tokoa miaraka tamin'ny kristianina rehetra hatramin'ny maraina fa izao tonakandro izao dia nefetesika no manohy izany fiarahan'ny izany ka miafatrafatra dia hoe fanokafana nataontsika androany hoentintsika mizotra mamakivaky ny taonjobily manontolo ny tena zava-dehibe dia ny hoe miandalinatsika hatramin'ny fiainam-panahy ny fikambanantsika ny fivavahana ny tenin'Andriamanitra Eukaristia ary fanorana natao iraina tosika itoro vaovao mahafaly ao anatin'ny tambazotra fivavahan'ny Papa maneran-tany marina ihany koa ny tambazotra fivavahan'ny Papa maneran-tany dia mankalaza fahadimy amby fitopolo amby zato taona ny orenany amin'ity taona ity ka amin'ny herinandro ity marimarina koa ny 20 sy 20 jona zao dia fiara mankalaza an'izany eran-tany miaraka amin'ny Papa Raimasina any Roma misy somotenatsika ho avy any fa isika rehetra kosa dia miompo koa amin'ny fanahy amin'ireo somotenatsika ireo ny tambazotra fivavahan'ny Papa Matsy no fototra niorenany FT eto Madagasikara dia ny amaranako azy dia hoe engane ny fahasoavan'Andriamanitra no mitandrina sy hivindinatsika hamakivakytsika ity taonjobily ity ka hitondratsika makany amin'ny congrès eucharistique izay rahantsika mankalaza an'izany manerana nosy any amin'ny diocèse Natsoranana amin'ny octobre 2020 octobre 2020 zany fimonana ny afahan'ny manerana nosy sy ny archidiocèse Natsorana ko dia mankasitraka antsika rehetra no mivavaka isika mizotra makany amin'ny congrès eucharistique ary izay ihany koa no mampizotra antsika makany amin'ny fahasafotoana manaraka misaotra antsika rehetra ary fitema